Eksodosy 3:13. Ny nitenenan'Andriamanitra ny zanak'Israely sy ny nanetren'ireo tena. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy hoe, mandehana miakatra hiala aty ianao sy ny firenena izay nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tany izay nianianako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba hoe, ny taranakao no homeko azy. Ary aniraka anjely aho hitarika anao eo aloha ka horoahako ny Kananita sy ny Amorita sy ny Etita sy ny Perzita sy ny Vita ary ny Jebusita. Dia ho amin'izay tany tondra-dronoso tantely, nefa tsy ara-miakatra aminao aho satria olona mafiatoka ianao, fandrao andringana anao eny an-dalana aho. Ary rehefa renin'ny olona izany teny mampahory izany, dia nanjoretra izy, ka tsy nisy olona niravaka intsony. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, lazao amin'ny zanak'Israely hoe, ianareo dia olona mafiatoka, koa raha hiara-miakatra aminao aho, na dia indray mpimaso aza, dia handringana anao aho. Koa ankehitriny, esoro ny firavakao hiala aminao, mba ho fantatrao izay ataoko aminao. Ary ny zanak'Israely dia nanala ny firavany atreo atendrombohitra Horeba. Ny niaonan'i Mosesy tamin'Andriamanitra sy ny naneken'Andriamanitra ny fangatahany. Ary fanaon'i Mosesy ny maka ny lay ka manorona azy eo ivelan'ny toby lavidavitra, ary ny anarany dia nataony hoe ny tranon'ilay fiaonana. Azy rehetra nitady an'i Jehovah dia nivoaka ho eny amin'ny tranon'ilay fiaonana izay teo ivelan'ny toby. Ary raha nivoaka ho eo amin'ilay Mosesy dia nitsangana ny olona rehetra ka samy mijanona teo anoloan'ny varavaran'ilay ny avy, dia nitazana amin'ny Mosesy mandra-pahatongany ao amin'ilay. Ary raha niditra tao amin'ilay Mosesy dia nidina ny androraona ka nijanona teo anoloan'ny varavaran'ilay. Ary Jehovah dia niresaka tamin'i Mosesy. Ary hitan'ny olona rehetra ny androraona nijanona teo anoloan'ny varavaran'ilay, dia nitsangana ny olona rehetra ka samy miankohoka teo anoloan'ny varavaran'ilay ny avy. Ary Jehovah niteny ny fanatrika tamin'i Mosesy tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizany. Ary niverina nakeo amin'ny toby izy, fa ny mpanompony dia Josoazatovo, zanak'Nona, tsy niala tamin'ilay. Ary hoy Mosesy tamin'i Jehovah, indro fa ianao milaza amiko hoe, ento miakatra ity firenena ity, ary ianao tsy mbola nampahafantatra izay irahinao hiaraka amiko, kanefa ianao efa nilaza hoe mahalala anao tokoa aho, ary efa nahita fity eo imasoko ianao. Koa ankehitriny, raha nahita fity eo imasonao aho dia ampahafantaro ny lalanao alalako anao, mba hitako fity eo imasonao, ary hevery fa olonao ity firenena ity. Dia hoy izy, nitavako no andeha, dia hanomeanao fitsaharana. Fa hoy Mosesy taminy, raha tsy andeha ny tavanao dia aza mitondra hiakatra hiala ty. Fa inona nefa no ahafantarana fa nahita fity eo masonao izaho sy ny olonao, moa tsy amin'ny andehananao miaraka aminay va? Dia ho voavaka amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany zahay, dia izaho sy ny olonao. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, zao zavatra nolazainao izao dia hataoko koa, fa nahita fity eo imasoko ianao ary mahalala anao tokoa aho. Ary hoy Mosesy, mba ampahitao ny voninahitra aho aho. Fa hoy kosa Jehovah, izaho hampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao, ka hanonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao. Fa hiantra izay hiantrako aho, ary hamindra fo amin'izay amindrako fo. Ary io koa izy, tsy mahazo mahita ny tavako ianao, fa tsy misy olona mahita ka ho velona. Dia hoy Jehovah, indro misy fitoerana eto anilako, dia hijanona eo ambonin'ny aram-bato ianao. Koa raha mandalo ny voninahitro, dia hataoko eo antsefaky ny aram-bato ianao, ka hosaronako ny tanako ianao mandra-pandaloko, dia hanaisotra ny tanako aho, ka hita ny voako ianao, fa ny tavako
tsy ho hita.